Nitondra ny heviny mahakasika ny fiparitany diplôma sandoka ihany koa ny ministry ny Asam-panjakana Andriamatoa Maharanty Jean de Dieu nambarany tao anatin'izany fa ny fampiasana ny teknôlôjia avo lenta ihany no ahafahana misoroka ny fisian'ny diplôma sandoka izay miparitaka eny rehetra eny. Teknôlôjia avo lenta nindramina avy any Japon ity teknôlôjia ampiarina ity ho iatran'ny fanazavana Andriamatoa Minisitra. Amieo amin'ny faraparany volana janvier no tonga le machine mpanao diplôme. Iny moa zany dia natao iadina amin'ny diplôme sandoka izay be dia be mihitsy zavotany ny misy eto amintsika. Ka ny atomboana azy dia ireo institut sy université privé reo dia ivory araka aminay amin'ny voalohan'ny taona iny dia lazaina hoe manomboka zao nareo dia manomena lista fotsiny dia aty amin'ny fopy ny fantotana ny diplôme mba tsy isian'ny sandoka zany satria ireo zavatra reo dia azo antoka tsara ny tsy hafahana amin'ny sandoka azy. Atomboka aty amin'ny privé aloha izy dia rehefa avy eo ho hita koa ahoana ny amin'ny université any fanjakana.